Androantsika zany dia nanatanteraka atrikasa mahakasika ny fampisakafoanana an-tsekoly mifototra amin'ireo vokatra novokarina avy eto an-toerana. Izany hoe ity fandaharana asa ity zany dia nisy fanatanterahana fitsidihana sy fianarana tany Korea izay tanterahan'ireo teknisiana tao amin'ny ministeran'ny fampianarana, ministeran'ny fambolena ary zareo tao amin'ny ONN tany Korea tany mba nijery ny fomba fanao sy ny tsara ho alaintahaka tany amin'io firenena io mahakasika ny fampisakafoanana an-tsekoly. Tsapa teto amin'ity atrikasa ity zany fa tena zava-dehibe tokoa io programan'asa izay atao io satria tsy fandaniam-bola ilay izy fa fampiasam-bola kosa ho an'ny mpianatra izay ho avin'ny firenentsika ary fampiasam-bola ihany koa ho an'ny tantsapam-boly izay mamokatra an'ireo sakafo izay hoanina ireo zanatsika any amin'ny cantine scolaire. Zava-dehibe ho an'ny firenena izany satria sady mampitonga ny mpianatra hazoto amin'ny fianarana no indrindrandrindra ihany koa mampirisika ny tantsaha mba hanatsara ny vokatra izay atolony na eo amin'ny kalitao zany na amin'ny abetsahan'ny vokatra na amin'ny fotoana izay anolorana an'izay vokatra izay ho an'ny cantine scolaire.